Kristy Nitsangana tamin'ny maty, ilay hany fanantenantsika. Kristy Nitsangana tamin'ny maty, ilay hany fanantenantsika. Zay no lohahevitra nasako anao anaraka hatramin'ny farany. Amin'ny fofeno fifaliana indray ry mpiara-midinika namana no iaonako aminao ary alorako ny arahaba sy ny firarian-tsoa aminao amin'izao an'izao ka hoy aho hoe ny fahasoavan'ny tompony ho aminao, ny fitahiny mananambiampy hanienika ny fiainanao ary fiadanan'ny tompony anjaka amponao sy ny ankohonanao. Dia iaraka hivavaka isika raha hanomboka izao fandaharana izao. Ray malala any an-danitro, misaotra anao indray izahay fa afaka miaraka mandinika ny teninao ankehitriny rehefa notantaninao sy ny vombinao tamin'ny lasa rehetra izay isaoranay ianao izany. Kehitriny anefa dia matsiaro izahay fa mpanompo tsy mahasoa koa mangataka fanadiovana, mangataka famelan-keloka izahay. Areo ka ny fanena masina no ampitoerinao anty-amponay raha andinika ny teninao izahay. Tononona sy angatanay ny vavaka amin'ara Jesosy. Amen. Andininy natao tadina izay fandraisantsika komaly no irahantsika mantanteraka ankehitriny amin'ny Korintianina voalohany toko 10:10 ka ny andininy 7:10 sy ny andininy 7:10 manao hoe ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny fononareo. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny fononareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Mpiara-midinika namana, tena iankina ny hoavitsika mandrakizay ny fanekentsika zany fitsangana Kristy tamin'ny maty izany. Azavainy Paoly amin'ity Korintiana toko 10:10 ity, Korintiana voalohany toko 10:10 ity, fa tena zava-matahotra ny vokatry ny fandavana ny fisian'ny fitsanganana maty. Nahoana? Raha tsy misy tokoa mantsy ny fitsanganana maty dia tsy manana fanantenana ao amin'ny ankehitriny isika ary indrindra moa tsy misy fanantenana ny amin'ny ho avy. Ndery ovakitsika ny voalaza ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany toko 10:10 ka manomboka eo amin'ny andininy 7 izany. Fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa naninjika ny fiangonan'Andriamanitra. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ary tsy foana ny fahasoavana toaniko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho. Nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Ko anay izao na ry zareo dia arak'izany no fitorianay ary arak'izany no ninonareo. Fa raha Kristy no notoriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazana sasany aminareo fa tsy misy fitsanganana maty? Fa raha tsy misy fitsanganana maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny fononareo. Ary dia hita vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izahay satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana Kristy. Nefa raha tsy natsangana ny maty dia tsy natsangana izy. Fa raha tsy natsangana ny maty dia na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny fononareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia veriko io izay efa notomandry ao amin'ny Kristy. Fa raha amin'izao fiaina zao ihany no anantenantsika any Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra isika. Mpiara-midinika namana, betsaka ny zavatra very eo amintsika raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy. Voalaza amin'ny Paoly fa raha tsy natsangana ny maty, raha tsy nisy ny fitsanganana maty dia na dia Kristy aza tsy natsangana. Dia hoy Paoly, foana ny toroteninay dia ampiny, foana ny fononareo. Dia hoy izy hoe, dia vavolombelona mandainga izahay ary mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia izao ny namaranany azy, dia veriko io izay notomandry rehetra. Amin'ny andininy 8
dia very koa zay efa lotomandry ao amin'ny Kristy. Misaotra an'Andriamanitra nefa isika fa tsy izay no zava-misy fa tena natsangana Kristy. Ireo mpanompo samby fahiny mantsy dia tsy nino fitsanganan'ny maty izy. Indrindra moa fa tamin'ireo tontolo Grika izay nino fa rehefa maty ny olona anankiray dia misaraka ny vatana sy ny fanahy. Zany hoe rehefa maty ny olona dia lazaina fa manidina amin'ny toerana izay ivelony andianany fanahin'ny maty. Zany ny fiheveran'izy ireo. Ary izay indrindra no nahatonga ny Paoly ilaza mba hiteny amin'ny fiangonana fa tsy izay ny zavatra misy. Tsy mino fitsanganana maty izy ireo. Ka dia izay nahatonga ny Paoly manao hoe tena misy ny fitsanganana maty ary ratsy kokoa noho izany aza raha toa ka tsy misy fitsanganana maty satria lasa miorina amin'ny lainga zany ny fanantenana kristianina. Ary izao no lazain'ny Paoly dia mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Ry mpiara-midinika namana, raha tsy velona Jesosy dia zava-pohona ny finoana ary tsy voavela heloka isika. Zay ny voalaza eo amin'ny 1:7 iverenantsika. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Fa soa ihany misaotra an'Andriamanitra fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ary fitsangana Jesosy tamin'ny maty no any fanantenantsika ry mpiara-midinika namana. Io ny fanantenana. Io ny fanantenana farany ho antsika. Ary io fanantenana io no andraindraitsika ankehitriny ilay ananganana indray ny maty ao amin'ny tompo. Ho avy izany fotoana izany fa io ampiandrasana an'izany dia aoka iorina mafy ny finoana, aoka iorina mafy ny fanantenantsika tsirairay avy. Dia ary etsika mbavaka izany dinika androany izany. Andriamanitra ray eo, misaotranao izahay fa namafisy ny teninao teto androany fa natsangana tamin'ny maty Kristy. Fa raha tsy izany dia foana ny finoana, foana ny toroteninay ary foana ny fanantenanay ary dia very ihany koa raha izay nodomandry tao aminao ary mbola amin'ny fahotana ihany izahay. Misaotranao anefa izahay fa efa nitsangana Kristy ary izany no mamelombelona ny fanantenanay ary izany no an'ny fanantenany tsirairay avy amin'izao andro farany izao. Dia velombeloma isan'andro tena anatinay tompo izany fanantenana izany. Tonononay isaka tanay ny vavaka anaran'i Jesosy. Amen.